ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana totosainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Amin'ny fifaliana lehibe indray ry havana no anolorana ny arahaba sy firarian-tsoa ho anao izay manaraka ity onjam-peo ity, ary dia anonona fidaran'i Jesoa Kristy aminao sy ankonanao mandrakariva. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy ny fitahinao izay ahatonga anay tafoana indray amin'ity onjam-peo ity amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Ahafahanay miombona amin'ny fandinihana sy ny fianarana ny teninao. Misaotra indrindra fa lehibe ny fitiavanao satria ny firesahanao aminay dia marika izany fitiavana izany. Ny fananaranao anay dia marika izany fitiavana izany. Ny fampianaranao anay dia marika izany fitiavana izany. Ka dia isaorana sy hankalazana anao amezana voninahitra ny anaranao hatrany izany. Ankehitriny mangatak'izay fanahinao masina mihitsy no ataovy ao anatinay. Ahatakananay ny soa sy ny tsara indrindra izay ambaran'ny teninao, ampitombo ny finoanay sy ny fanantenanay ao aminao Jesoa Kristy. Dia miasa ao anatinay tsirairay avy na ny mpanomponao izay nofidianao, satria inona moa izay no nofidianao? Ambaran'ny hafatra ao raha tsy ianao no miasa ao anatinay, tsy hainay izany ary tsisy tanterakay. Fa ianao no miasa dia manaiky izay tanteraka ny asanao. Ary ny mpanomponao rehetra izay miaina omeo saina afaka mandinika, dia omeo hery ahafahana manatanteraka izay ambaran'ny teninao. Amin'ny anaranao Jesoa Kristy no anaovanay izany mivavaka izany. Andeha hojerena ny ten'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina 12 manomboka amin'ny 10 ka hatreo amin'ny 17. Romanina 12 ny 10 ka hatramin'ny 17 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Fa mifono inoana azahoana fahamarinana, ary amin'ny vavano ny ekena azahoana famonjena. Fa hoy ny soratra masina, tsy ho menatra izay rehetra mino azy. Fa iray ihany ny tompon'izy rehetra, sady manan-karena omena azy rehetra, omena izay rehetra miantso azy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Ray masina, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka izany dia hijery mikasika ny finoana sy ny famonjena isika androany. Satria be dia be ny olona no mitaraina amin'izao fotoana izao. Dia be dia be ny olona no hoe mangataka vavaka, fa sahirana amin'izao fiainana izao. Dia mangataka torohevitra, fa betsaka ny olana izay mitranga amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao. Dia betsaka ny hoe mangataka vavaka sy mangataka torohevitra fa tsy hanasa, tsy manana asa amin'izao fotoana izao. Amin'ny ankapobeny raha ny zava-misy, amin'ny ankapobeny ny zava-misy eto Madagasikara, indrindra moa raha jerena izany hoe eto amin'ny manodidina an'Antananarivo izay hitantsika isan'andro, dia rariny raha mitaraina ny olona noho ny fahasairanana sy ny olana izay mitranga. Rariny raha mitaraina ny olona noho ny fahasairanana sy ny olana maro samihafa izay mitranga. Azo lazaina hoe
maromaro ny antony fanjarantsika no mandinika azy ary ny soratra masina raha teo eo anatrehantsika manambara azy. Dia mizarazara ny sain'ny olona, mizaha toerantsika ve Andriamanitra? Sa manafay antsika ve Andriamanitra? Sa mananatra antsika ve Andriamanitra? Sa efa tena mikapoka antsika ve Andriamanitra? Dinihana tsara ny zava-misy izay ianantsika amin'izao fotoana izao. Anisan'ny loha voalohany indrindra mampikaikaika ny olona sy mampitaraina ny olona ary tena tsisy tsy mitaraina amin'izany ny fisondrotry ny vidim-piainana eto Madagasikara. Efa niresahako indray mandeha izay fa andeha ho averina. Nisy fotoana nividy entana teny am-pivarotra. Izaho moa izany dia matetika tsy te mpividy savony loatra, fa efa ela no mividy savony. Dia misy savony izay novidiana tamin'ny 500 ny vidiny tamin'izany fotoana izany. Dia rehefa ela tsy nividy, dia mividy tato aoriana vao haingakaingana, dia 1000 ny vidin'ilay savony. Angamba teo amin'ny 2 volana latsaka teo izay, 1000 ny vidin'ilay savony. Dia tamin'ity herinandro ity indray aho nividy, tamin'ny herinandro ambony izy, dia 100,000 ny vidin'ilay savony. Ohatr'izay. Dia efa noresahako moa hoe raha tamin'ny herintaona ohatr'izao tsika no nividy menaka, dia tany 9,000 latsaka tany ny menaka 1 litatra amin'ireny menaka amin'ny tavoahangy ilay ataontsika hoe kaste ireny. Fa amin'izao ianao raha mividy mitovy aminy dia 7,000 eo ny vidiny. Izay ny zava-misy. Ary tsy izany ihany, fa be dia be ny zavatra izay vetivety foana dia nisondrotra. Tato anatin'ny herintaona teo eo, be dia be ny zavatra no nisondrotra tany amin'ny 30, 40, misy ary efa 50 isan-jato ny fisondrotany. Dia manontany tena daholo ilay fa inona no aton'izao, inona no mahatonga an'izao? Dia mampalahelo satria eo anatrehan'izany vidin-javatra izany, ny vola izay eo am-pelantanan'ny olona dia tena kely dia kely ny sandany, tena kely, ambany dia ambany. Izaho mino fa vitsy tamin'ny olona no hoe tao anatin'ny herintaona ny karamany dia nisondrotra 30 isan-jato, na nisondrotra 40 isan-jato, na ny hoe nisondrotra 10 isan-jato aza, dia tena hita hoe vitsy angamba no nisondrotra, vitsy. Ohatran'ny tsy tena tadidiko tsara moa hoe fanjakana ve na mpisondrotra karama mpiasa sa tsy? Ohatran'ny tsy tena tadidiko izay. Izaho manko tsy mpiasa mpanjakana, dia tsy fantatro hoe tsy tadidiko tsara hoe nanondratra fanjakana sa tsy. Fa ny ankamaroan'ny olona izany aloha dia tsy nisondrotra ny karama mba tsy hilasana hoe misy aza ny hena. Kanefa ny vidim-piainana izany, ny vidin'ny zavatra ilaina andavanandro dia misondrotra. Raha misy afaka miteny hoe tsy nisondrotra ilay izy, dia fahagagana izay. Fa ny hitan'ny rehetra, hita poko, dia ampirenena hita maso, iainana andavanandro isanandro dia misondrotra avokoa ny vidin'ny zavatra rehetra.
Ny anankiray tsy nisondrotra satria ny atony moa dia tsy fantatra, dia ny solika izay ihany no tsy nisondrotra fa nijanona eo. Izay ny anankiray. Ny anankiray izany anisany mampitarena ny olona dia izay fisondrotan'ny vidim-piainana, nefa ny varim-piainan'ny olona na ny vola miditra amin'ny olona, ny ankamaroany dia tsy niova fa misy aza ny hina. Izay izany ny zava-misy anankiray mampitaraina ny olona. Fa ny anankiray mampitaraina ny olona koa dia izao: ny toetrandro. Toetrandro izay azo lazaina hoe miandry ny ranorana hilatsaka avokoa ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao. Fa mitovy amin'ilay fitenin'ny olona rehefa nany ihany ny olona dia miteny hoe miandro mana milatsaka avy any an-danitra. Orana avy any an-danitra no nodrazana fa tsy milatsaka ny orana aloha hatreto. Amin'ny ankapobeny misy toerana ihany efa mba nisy orana nilatsaka eto Madagasikara. Fa raha ny hitantsika manodidina an'Antananarivo sy ny ankamaroan'ny toerana dia tena mbola tsisy orana nilatsaka tamin'ity fotoana izay eritreretina fa efa ao anatin'ny taopambolena ity. Ary mampalahelo, mampitaraina ny olona maro amin'izao fotoana izao fa na ny rano hosotroana aza tena mampiseto miresaka azy, fa tena sahirana amin'ny rano hosotroana fotsiny aza isika amin'izao fotoana izao. Misy toerana tena misy rano mandavan'ny taona. Amin'ny fotoana ohatr'izao dia na ilay rano mbola tsy ritra, na ilay rano efa misondrotra satria efa nisy ny ranon'orana. Fa amin'izao fotoana izao izy tena ritra, tena tsy misy. Mampalahelo mijery olona izay miampanampana mitady rano hosotroana sy handrahoana sakafo, fa tena rano azo lazaina hoe maloto no hita, kanefa izay hita dia tsy maintsy entina, dia tsy maintsy iny no ampiasaina satria tsy mahita ankoatran'izay. Anisan'ny zavatra hoe tena manahirana sy mampalahelo izany zavatra izany. Ary dia tonga saina ny tena mieritreritra hoe ny ankamaroan'ny firesaky ny olona dia marina. Mizaha toetra antsika ve Andriamanitra? Manafay antsika ve Andriamanitra? Mananatra antsika ve Andriamanitra? Sa efa tena mikapoka antsika mihitsy Andriamanitra? Keonatrehan'izany indrindra no hitondrana amintsika ity soratra masina ity. Manan-karena omena izay miantso azy ny Tompo, ary tsy homenatra izay rehetra mino azy, fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena. Ao anatin'ny olana izay misy amin'izao fotoana izao ary apetraka amintsika ny fanontanian'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany rehefa tratra ny tafio-drivotra teny ambonin'ny sambokely ry zareo hoe aiza ny finoanareo? Nahoana ny saritahotra ianareo ry kely finoana? Izany hoe ny olona manam-pinoana tokony tsy hatahotra n'inona mitranga, ary ampiseho ny finoany, aneho ny finoany. Fa izay rehetra tsy homenatra, izay rehetra mino azy, izay rehetra mino an' Jesosy Kristy tsy homenatra. Misy antony lehibe izay efa nambara tamin'ny fotoana teo aloha nahatongavan' Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao. Tsy hoe tonga fotsiny izy, fa misy antony lehibe, misy programan'Andriamanitra sy targetra izay noman'Andriamanitra.
no antony nahatongavan'i Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany. Ny zavatra takiana amintsika dia izao: ny finoana an' Jesosy Kristy. Zay finoana an' Jesosy Kristy, fa izay rehetra mino azy tsy ho menatra, ary izay rehetra miantso azy no hovonjena. Zava-dehibe izany. Sarotra ve no manakatra izany ambaran'ny tenin'Andriamanitra izany? Tsotra be anie ilay izy, tsotra. Izay miantso ny anaran'i Jesosy Kristy no vonjena, ary tsy ho menatra izay rehetra mino azy. Amin'ny fo no inoana, azahoana fahamarinana, ary ny vava no anekena, azahoana famonjena. Izany hoe amin'ny fo sy amin'ny vava, ireo zany aseho ianao mino ao am-ponao ianao, fa aseho anao ety ivelany ihany koa izany finoana an' Jesosy Kristy izany. Tena ilaina izany, tena ilaina izany finoana izany. Raha kristianina ny olona dia tsy maintsy mino an' Jesosy Kristy, ary manaiky an' Jesosy Kristy amin'ny fo ny manontolo sy amin'ny vava. Tadio tsara, aleo averina kely ny tantara. Ry Petera sy ny namany ny teny ambonin'ny sambokely. Haitsika tsenjera anie izany. Rehefa nandeha teny ambony sambokely izy dia nisy tafio-drivotra. Resahana foana izany fa tsy maninona, satria afatsika mampitombo ny finoantsika. Dia navela hatory Jesosy Kristy. Fa rehefa navela hatory Jesosy Kristy, rehefa tonga ny fisedrana noho ny tafio-drivotra, noho ny orana, noho ny onjan-drano, dia tahaka izao manjoa antsika izao mihitsy no nanjoa. Niezaka namaha olana ny mpianatra, niezaka ny dady hevitra ny mpianatra, fa ny nahavahana ny olana dia Jesosy Kristy, ny fiantsoana an' Jesosy Kristy. Tompo, vonjeo fa maty zahay. Ny fiantsoana an' Jesosy Kristy, izay no nahavahana ny olana. Izay Jesosy Kristy no niasa, izy no nampitsahatra ny tafio-drivotra ka nampitony ny ranomasina, ka nahatonga ny mpianatra nanaiky hoe: fa iza moa ty? Fa na ny orana sy ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Izany hoe ny zavaboary rehetra, ny loza rehetra izay tsy voatohitry ny zanak'olombelona dia hainy Jesosy Kristy ny mampitony azy, hainy Jesosy Kristy ny mampitsahatra azy. Ka izao zavatra iainantsika izao, raha mino isika, hainy Jesosy Kristy no mamaha ny olantsika, hainy Jesosy Kristy no mampitsahatra ny olana amin'ny fiainantsika. Aza metehitra amin'ny olon-kafa, dia aza metehitra amin'iza na amin'iza, fa tsy misy anarana hafa aty ambony tany no menantsika azahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy ihany. Raha ny mpanao politika dia mifanilika sy ny mifanometsiny, ary mieritreritra fa misy olona tokony hamaha ny olana, misy olona mahavà ny olana. Mety hisy any angambo izany. Fa ho antsika kristianina dia izao: ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany ny finoana an' Jesosy Kristy irery ihany sy ny fiantsoana ny anarany, izay ihany no vahaolana ho antsika. Nahoana ny sary-tahotra ianareo ry kely finoana ho Jesosy Kristy? Aiza ny finoanareo? Fa izany no verina amintsika androany e. Aiza ny finoantsika manoloana ny vidim-piainana izay miakatra, manoloana ny vidin-javatra izay miakatra? Aiza ny finoantsika? Fa Jesosy Kristy rehefa niteny ny mpianany
Zao ny teny Jesoa Kristy tamin'ny mpianatra. Teny mpianatra, alefa hodiny olona fanoana, tsy misy hanina omena azy ety. Dia Jesoa Kristy ny tena omeonareo hanina izy. Dia zao ny teny mpianatra, aiza nisy mofo avoky an'ireo olona be dia be ireo, na mofo denari 100 aza avy eo ampy ananan-kely avy akory. Aleo jerentsika anie izany ten'Andriamanitra izany. Marka toko 9 ny 9:4 ka hatramin'ny 2:7 any. Dia milaza ny mpianatra ny teny tamin'i Jesoa Kristy hoe raha vao ny olona mba kanesany any an-tanàna hitady sakafo. Fa Jesoa Kristy fa tsy nanaiky hoe omeonareo hanina izy. Dia niteny ny mpianatra, na mofo ohatrinona na ohatrinona tsy ampy hozoraina ho an'izy ireo ananan-kely avy akory. Fa ny hafarany dia zao, mofo 5 sy hazan-drano 2 no menan Jesoa Kristy. Natolotra nentina teo anatrehan Jesoa Kristy ny saorana sy ny vavahana teny ho zaraina. Fa ny olona 5,000 mahery, ny olona tsy omby 5,000, lehilahy ihany nisaina tamin'izany fotoana izany, ninana dia voky. Fa nisy ambiny 12 arina sy 7 sobika. Izany ny eo amin'i Jesoa Kristy raha ohatra ka mino isika izay kely ananantsika io, eto akeo amin'i Jesoa Kristy. Jesoa Kristy atsoina, Jesoa Kristy no asaina mamany olana. Fa ho ampy hamelomana antsika, ampy hivelomantsika, ampy hiainantsika izay omen'ny tompo antsika ka entiny eo anatrehany amin'ny finoana. Ny tena zavatra tena tokony ho tsapan'ny olona sy fantatry ny olona dia izao, be dia be ny olana izay mitranga, be dia be ny olana izay mitranga iainantsika amin'izao fotoana izao, ary samy manaiky an'izany. Fa tsy ireny ny tena olana, fa ny tena olana ka mandreraka ny fon'ny olona amin'izao fotoana izao, sy mampahantra ny olona amin'izao fotoana izao, sy mampiferinayna sy mampitebiteby ny olana amin'izao fotoana izao dia izao ny tsy finoana. Fa na inona olona mitranga dia izao vahaolana lehibe ny finoana. Ny finoana sy ny fanekena, ny fanantenana, ny fitondrana izay mavesatra eo amin'i Jesoa Kristy, izay ny vahaolana tsara indrindra. Tena mahagaga ny olona sasany izay milaza fa mino nefa mbola mitebiteby andro aman'alina, mbola miasa saina andro aman'alina. Jesoa Kristy izay inoantsika ny tokony hametrahantsika ny fiainantsika sy ny hoavintsika sy momba antsika rehetra dia anjara no miahantsika. Tadio tsara ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Aza matahotra ianao fa momba anao aza mierikerika foana fa izano Andriamanitra. Fa ny olona amin'izao fotoana izao matahotra fa diranovana, mierikerika eto sy eroa, tsy mino an'Andriamanitra ary miampanampana any amin'ny toeran-kafa, mitady izay ho antsoina, mitady izay sarangotana, mitady izay hamonjy azy. Fa adinon'ny olona lehibe izay miantso ny anaran'ny tompony hovinjena ary tsy homenatra izay rehetra mino azy. Mandalo olana, mandalo aty sarotra, mandalo fahasahiranana, mandalo aretina, mandalo zavatra maro samihafa izay maneho tafio-drivotra, maneho safotofotom-piainana, adi-piainana maro isan-karazany isika. Fa aza mitady hevitra any an-kafa, aza metehitra na amin'izay heverinao fa lehibe indrindra amin'izao fiainana izao aza, na ny filoham-pirenena aza metehatra aminy ianao, aza matoky azy ianao.
voaozona izay rehetra matoky olona. Fa ny zava-dehibe indrindra ny fitokiana an'Andriamanitra, ny fitokiana an' Jesosy Kristy, ary tsy homenatra ne izay rehetra mino azy. Ny finoana izay no zava-dehibe indrindra mamaha ny olana rehetra, izay rehetra nanana olana ka nanatona an' Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no namaha ny olana, nanolotra ny vahaolana. Eritrereto tsara dia nio tsara, ny zavatra tsy misy aza no foronan'Andriamanitra misy izao rehetra izao. Ary rehefa tonga Jesosy Kristy, ny zavatra tsy ampy tsy ao amin'i Jesosy Kristy ihany fa na mbola tany amin'ny mpaminany aza. Tadio tsara fa nisy vehivavy mpitondra tena anie, fa ny diloilo iray tavoara na feno vilany iray tanàna, indra na vilany tamin'ny namany rehetra izy, fa feno diloilo daholo ny vilany rehetra izay nindraminy, mbola tsy lany ihany ny diloilo. Ny raha mahita ilay resaka mofo dimy teo, ary ny raha nahita fa nisy napakabady rehefa lany ny divay, rehefa niasa Jesosy Kristy, rano no novain'i Jesosy Kristy ho divay, fa nitovozina ny divay tsy nety ritra. Tahaka izany mihitsy ny famonjena, ny famindrapo, ny fitiavana ao amin'i Jesosy Kristy tsy mety ritra ary tsy mety lany mandrakizay. Ry havana malala, aoka isika ino dia tena iaina amin'izany finoana izany ao anatin'izao olana iainantsika izao. Aza mitebiteby dia aza matahotra dia aza miferinaina, aza mitady vahaolana any an-kafa, fa ao amin'i Jesosy Kristy ny tena vahaolana. Ny vahaolana ankoatr'izay fanampinampiny fotsiny, filirony, haingony. Fa ny tena vahaolana ao amin'i Jesosy Kristy dia andao ao amin'i Jesosy Kristy no anorona ny finoantsika, anorona ny fanantenantsika, anorona ny fiainantsika, ary izy ihany no antsoina. Ao amin'i Jesosy irery ihany, ao ihany no misy ny fiadanam-posy, fiadanan-tsaina, ninona mitranga, na mandalo olana, mandalo fahasahiranana, mandalo tsy fahampiana, mandalo aretina. Jesosy Kristy no vahaolana. Hivavaka isika. Isaoranay Jesosy ny fanahinao masina izay miasa ao anatinay tsirairay avy. Ary tena mangatak'izay tena aoka ho vao mainka miasa hatrany ao anatinay ny fanahinao masina, ahatonga anay ampiorina mafy ny finoanay ao aminao Jesosy Kristy, ka tsy ho voazongozony ny tafio-drivotra sy ny olana sy ny fahasahiranana, ny tsy fisiana sy ny tsy fahampiana, ny fiovan'ny toetrandro amin'izao fiainan'izao izahay. Aoka ho tonga saina izahay fa tokony hanorona ny finoanay ao aminao, ary ianao ihany no tokony antsoinay, hamaha ny olanay sy hanampy anay, hanome anay ny fiadanana. Ary dia tena aro-tsay aminay tsirairay avy izany fiadanam-po, fiadanana ao aminao Jesosy Kristy izany, mametraka ny fiainan'ny mpiainy rehetra ao anatin'izao fiainana manahirana izao eo am-pelantananao izay. Dia taio, ambino, arovy amin'ny lafim-piainana rehetra izay rehetra mpanomponao. Ary mangataka izay na izay tsy mahalalанao akory aza, aneho ny herinao, aneho ny fitiavanao, aneho ny famindraponao. Angatanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavakay. Amen. Dia mametraka mandram-piona, mandram-pitafa, manonona fiadanana ho anao sy ny ankonona mandrakariva izay. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.